Eo anivon'ny Académie nationale des sports kosa dia mpiofana 3 no fanin'izy ireo ho lasa mpampiofana eny anivon'ny faritra mba hampandrosoana sy hikarakarana ny fanatanjahantena ho an'ny daholobe. Raha misy teo izy ireo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Miisa 2 ireo mpiofana avy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy mandrafitra ny andiany santatra na vitan'ny fiofanana nandritry ny 2 herinandro anetana ireo mponina rehetra isam-paritra amin'ilay ezaka antsoina hoe fanatanjahantena ho an'ny rehetra na sport pour tous izay fandaharana asan'ny ministeran'ny fanatanjahantena rahateo. Ny zoma teo no notolorana mari-pakasitrahana izy ireo. Tratra ny tanjona ho an'ny ANS mitondra fanazavana ny mpiofana iray Ramatoa Onjaniaina Feizoro. Base amin'ny resaka sport développement izany tena hoe sport izarany fahalalana noratoviny any amin'ny fiarahamonina isa-paritra ny aviany ireto mpiofana vaovao ireto ka ny tanjona dia tsy ny fanatanjahantena fotsiny ihany fa fanabeazana ara-tsaina sy ara-piarahamonina ihany koa mba hananany tsirairay toe-tsaina mivoatra ho fampandrosoana ny toerana misy azy ireo avy sy ny firenena iray manontolo. Nanome voninahitra ny lanonana fanakatonana ny fampiofanana sy ny famoahana ara-pomba ofisialy azy 23 mianadahy ireto ny solotenan'ny ministry ny fanatanjahantena sy ireo olo manakaja maro miandraikitra mivantana na tsy ny sehatry ny fanatanjahantena.